Eo amin'ny tontolon'ny fandrarana ny olana eny anivon'ny anjerimanontolo eny no etsitsika etona misedra olana noho ny resaka karama indray moa ireo mpandraraha eny anivon'ny anjerimanontolo. Nampitandrina ary izy ireo any amin'ny mety isin'ny fikatsondrara raha tsy voavaly aingana ny fangatahan'izy ireo rotsy rakotiny irainy sy Stefana Zafimatsimby. Vao tsy ela akory izay no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny Université n'Antananarivo vaovao izay nampanantena fa tsy hisy aloha ny korotana ary ezahana hatrehana avokoa ny asa sy ny eo amin'ny ara-bolana anivon'ny anjerimanontolo. Efa mananontana kosa anefa izao ny fampikatsoana raharaha eny an-toerana. Raha ny vaovao voaray avy amin'ireo mpandraraha izay manana ny olana dia ny alarobia fa 4 teo ny fanambarana avy amin'ny présidensin'ny Université n'Antananarivo izay nilaza ny momba ny fahatarana ny fanomezana ny karama ho an'ireo mpandraraha. Tsy voahaja hoy ireo mpisolon-tena ny mpandraraha ny fe-potoana izay tokony handoavana ny karaman'izy ireo. Nandray fanapahan-kevitra manoloana izany indrindra ireo mpandraraha ary manome fe-potoana 27 ora izay natomboka an'io Malzoma mba hitadiavan'ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny vahaolana mikasika io fandoavan-karama io. Nantitra terin'izy ireo ihany koa fa raha tsy misy ny vahaolana mifandraika amin'izany dia atsahatra manontolo ny asa fandraharana rehetra eny amin'ny université manomboka ny talata 30 Jolay ho avy izao. Anatanteraka fivorim-be ihany koa ny mpandraraha isaky ny toeram-piasana misy azy avy ny alatsinainy 7 volana Jolay ho avy izao. Tatitra fanairana ireo tompony andraikitra araka izany no nataon'ireo mpandraraha ary efa nisy ny peta-drindrina eny amin'ny anjerimanontolo nampilaza ny filohan'ny université ny lehibe ny toeram-pampianarana rehetra ireo mpampianatra sy mpianatra ary ny toeram-piasana rehetra.